Sady nisy fiantraikany tsara no nisy vokatra nanahirana teo amin'ny tontolo iainana ny fihiboana sy ny amehana ara-pahasalamana. Anisan'ny lafiratsy nisongadina ny firongatry ny toroala tany amin'ireo valan-javaboary. Ny zavatra hitanay aloha dia mirongatra le incursion mankany amin'ny faritra voaro amin'izao fotoana izao. Exploitation an'olona any ambanivohitra zany, tatra amin'ny resaka hoe fambolena amin'ny culture febrilia sy le bois précieux ny hita hoe somary nirongatra be indray tato ato. Raha talohan'ny confinement zany azo atao hoe nisy any le izy fa kely ary tsy de tany amin'ny aire protégée loatra fa mety tany ivelany. Raha natotanisa avy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy dia nahatratra 5,000 mahery ny fiaingan'ny afo voatsirika nandritra ny 5 volana voalohan'ny taona 2024. Manantanina antsika malagasy ny loza manana endrika samihafa. Teo anelanelan'ny volana janoary ka hatramin'izao volana jona izao ohatra dia 220 sy 2,500 alina ny afo foa izy. Ripaka ny ala, maro ny hazo tapaka ary manodidina ny 100 hektara isan-taona ny ala simba. Na izany aza nefa dia nisy fiantraikany tsara ny fihiboana sy ny tsy fahafahana mivezivezy teto Madagasikara nandritra ny fotoana ny fahamehana ara-pahasalamana. Ny hena ohatra ny tahan'ny fahaloton'ny rivotra teto amin'ny nosy, ory zareo avy eo amin'ny ivo-toeram-pikarohana momba ny fanabeazana eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana na ny Centre de recherche en éducation environnementale CREE. Raha 20 mikrograma isaky ny metatra cuba no refy ny vovoka azo iainana. Hatreo izany fetra azo iainana izay taremarika navoakan'ny OMS io. Raha izay 20 izay ny azo iainana talohan'ny confinement dia nahatratra amin'ny 7,20 mikrograma par metatra cuba izay izay. Nandritra izao confinement izao izay nandrefy ny Indri tamin'ny faha-11 volana avril teo dia presque nul, zany hoe manakaiky tsy misy izay izay satria 3,4 mikrograma par mètre cube fotsiny. Ny hena ihany koa ny fanondranana zavaboary an-tsokosoko no ny fisian'ny sakana ara-pahasalamana isan-karazany. Tsara moa zany tena ohatran'ny hoe voapetra ny fivezivezena amin'ny ankapobeny. Dia raha ny eto Madagasikara moa zany zavatra hitanay aloha amin'izao fotoana izao raha ny tena hoe nirongatra le izy le fanondranana makany ivelany zany tsisy tsony. Ny trafikana faune aloha zany tsy de nisy firy tamin'ity, zany hoe misy an'ireto barazina gendarme sy tsy fafana mivezivezy moa zany ny couche d'ozone na ohatran'ny niverina tamin'ny laoniny indray amin'izao fotoana izao ary nahazo aina ny tany ohatran'ny biby zany fa mananatra ny tsika olombelona zany ny zavaboary amin'izao fotoana izao. Hoe kay tena zavatra tsy de be loatra dia mety miveriny amin'ny laoniny koa ity zavatra ity raha mahay fametanana zany izao tontolo izao amin'ny fitantarana ny zavaboary.